Angebet Elma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Choisissez des matériaux sûrs pour vos constructions et votre foyer pour ne plus stresser. Vatimax, Manulcianoni vovó. Dimy taona miampy izato andro ny tantanana ny firenena vao tonga saina ny fitondrana razoelina fa tokony atao vaindondra raha ny sehatry ny fahasalamam-bahoaka fa rahalana satrany izany nandritry nyizay fotoana izay porofon'izany manjitina ny valo isanjato amin'ny tetibolam-panjakana ihany no natokana ho an'izany izao mikoropaka taorian'ireo adisisika maro nataon'ny firaisamom-pirenena ny amin'ny tokony hanamafisana ny fanaovam-baksin'ny izazy nafana ny fionana teo amin'ny candidat solomavamboaka avy amin'ny collectif ny malagasy ao amin'ny distrika navaradrano tariny candidat ajo andriananarivelo sy ireo mpiara mikatroka androany atao amin'ny commune Ambomangakely sy Alasory lina amin'ny raharam-pirenena mitaky ny fanovana ny olo-pirenena ary nahitana taratra izany ny fahamaron'ireo tonga namaly ny antso mampanany sarotra ny ray aman-dreny ny famelomana ny ankonana amin'izao fotoana indrindra manoloana izao vidim-pianana tsy mitsaha miakatra izao betsaka ny fandaniana tsy maintsy atao ny vola miditra nefa kely ho ireo ray aman-dreny sahirana araka izany izy ireo indrindra ny amin'ny fampianaran-janaka manomboka lina amin'ny fiompiana voromailala avy any ivelany toy ny pigeon paon pigeon king izay fatao haingon-jaridaina ihany koa amin'izao fotoana ny malagasy ireo voromailala avy any ivelany izay mora tezaina no izy tsy afaka manidina hoarina amin'ireo voromailala izay fahita hatramin'izay any ivelany napitroatra sy nahatohana ireo mponina israeliana manjato ny horonan-tsary izay namparitaka Hamas ahitana tovolahy natao takalinaina milaza ny zava-misy iainany voatazony Hamas amin'izao fotoana izao maresarisa ho ireo mponina ny fametrahan'ny gouvernemanta israeliana marimaritra iraisana ho famitsorany Hamas ireo takalinaina misa 720 mbola voatazana any an-toerana antony atsika fanairana nataon'izy ireo ny antsipirindreo ary falatra ny tafahoana amin'ny andray tomboky lasy tomboko vavy amin'ny ty alakamisy 20 ny volana avrily taona 2024 ity manaritra ny arabo ary saina ampitiavana ianao hanaraka ny fampahalalam-baovao anomboantsika ny fotoana avy hatrany 5 taona miampy izato andro ny tantanana ny firenena vao tonga saina ny fitondrana rajoelina fa tokony ny atao vaindondra raha ny sehatry ny fahasalamam-bahoaka faralana satrany izany nandritra izay fotoana izay porofon'izany manjitina ny valiso anjato amin'ny tetibolam-panjakana ihany no natokana ho an'izany izao mikoropaka taorian'ireo adisisika maro nataon'ny firaisamom-pirenena ny amin'ny tokony hanamafisana ny fanaovam-baksin'ny zaza taitry ny olona tsy mba taitra ka taitra irery vao mamaky takotra ho ny fitenenana izay no mahafehy ny fomba fiasan'ny fitondrana rajoelina efa ntaonana maro izay ireo firaisamonim-pirenena sy fikambanana maro samihafa na teo tantoerana na teo amin'ny sehatra iraisam-pirenena no nampaneno lakolosiny amin'ny tokony anaovana olo aram-pamena ny fahasalamam-bahoaka fa ihany koa ny amin'ny tokony anaovana vaindondra raha ny fanaovam-baksin'ny zaza ankehitriny vao mikoropaka ny fitondrana sy ny ministera ny fahasalamam-bahoaka ka hanao izany grand rattrapage des enfants zéro dose eso vaksine izany tranga izay manamafy ny tsy fahaiza mitantana nefa fahasalamam-bahoaka no resahana tsy hoe filoha vaovao ka tsy nanao ny teo aloha fa efa teo ihany fa asa inona no natao tao anatin'izay 10 taona sy 100 andro nitondrany any rajoelina izay ho ny mpanara-baovao mety ho tsy agaga raha ilay filoha fa ny ministra miandraikitra mivantana izany departemanta ministerialy izany ihany koa tsy hoe ministra vaovao vao nitendrena amam-bolana fa efatra amin'ny volana aogositra araka amin'ny 24 no niandraikitra izany ministera ny fahasalamam-bahoaka izany fa variana tamin'inona ireto tompon'andraikitra ireto ho ny mpanara-baovao noho izao vao mikoropaka ka anao izany grand rattrapage izany zaza malagasy anefa no resahana eto zaza tokony atao vaksiny ho fiarovana azy amin'ireo aretina maro samihafa satria ho marefo mandritry ny androm-piainana noho ny tsy fisiny ny fiarovana nefa izao tsy natao zava-dehibe tao anatin'izay taona maro izao izay ny UNICEF izay nampiseho fa isan'ireo firenena ahitana tahambany amin'ny fanaovam-baksiny i Madagasikara araka ny tatitra navoakan'izy ireo eto amintsika tsy mbola natao vaksiny hatramin'ny nahaterahany ny 20% ny ankizy latsaky ny 13 taona
raha nitatitra atrany zazalatsaky ny heritaona mahery ny telo hetsy no tsy mbola vita vaksiny mihitsy na ilay antsoina hoe zéro dose ary ny filan-kevitry ny minisitra nivoaka omaly nilaza fa ray faingorotapitrisa ny zaza heritaona hatramin'ny fahasivy amin'ny 10 volana no tsy vita vaksiny mihitsy. Ity fikoropahan'ny fanjakana ity izay tao aoriana ny fanairany vovonana sy firaisamonim-pirenena misehatra eo amin'ny fahasalamana. Ny fanaovam-baksiny zaza izay na ny ministera tompona andraikitra azy tsy nanao izany ho laharam-pamena. Profon'izay 270 amin'ny teti-bolana ihany no natokana amin'izay fanaovam-baksiny izay. Dia ny 270 amin'izay ihany no atokana ho an'ny fanaovam-baksiny fa ao anatin'izay 270 atokana ho an'ny fanaovam-baksiny izay dia ny 100 amin'izay ihany no avy amin'ny teti-bolam-panjakana. Ny ankoatr'izay zany dia avy any amin'ireo mpamatsy vola sy mpiara-miombona antoka amin'ny Madagasikara. Na efa kely aza ilay teti-bola atokana ho an'ny fahasalamana, atokana ho an'ny vaksiny dia mbola ambany koa ny taham-pandaniana ao amin'ny ministeran'ny fahasalamana. Izany hoe tsy mihoatra ny 50% aloha izay hatreto. Misy zany azo heverina hoe fahalemena eo amin'ny resaka fitantanana ao anatin'izay hoe fandaniana ny teti-bola izay atokana ho an'ny fahasalamana izay. Araka izany ny 100 vola anaovana vaksiny ny zaza malagasy ihany no iantohan'ny fanjakana fa ny mpiara-mombona antoka ara-bola sy ara-teknika no miantoka ny 7,900. Efa ny vahiny no miantoka sy manao ny ezaka rehetra. Io mbola ambany io ihany ny noho ny tsy fananany ny fanjakana drafitra mazava anatratrarana ny vinanapetraka kanto ny fikoropahana ankehitriny io. Narisarisa ireo renim-pianakaviana noho ny tsy fampiny ny fanaitanana sy ny fanazavana amin'izy ireo ny mahazava-dehibe ny fanaovam-baksiny fa ihany koa noho ny fahalaviran'ireo toeram-pitsaboana. Ity tranga ity izay mampatsiata amin'ny andron'ny Covid-19 nanampy antsika ny mpiara-mombona antoka ary tonga teto ny vaksiny maro saingy maro no nariana sy nosimbaina noho izany tsy nisy nampiasa sy ilany andro. Ny fanjakana tokony anentana tamin'izany fotoana variana nanao dokam-barotra tamin'ilay Covid Organics. Tsy nanentana araka ny tokony ho izy ny vahoaka nefa izy ireo efa nanao ilay vaksiny ka afaka nanatrika ireny fivorimbe iraisampirenena ireny. Tsy fametrahana ho vaindondra rany sehatry ny fahasalamana eto Madagasikara izay mahatonga ireo firaisamonim-pirenena anamafy hatrany ny ady sisika anairana ny fanjakana. Ho an'ny Madagasikara nanomboka tamin'ny 2012 hatramin'ny 13 na tao anatin'ny teti-bolam-panjakana 14 azy dia mienahena eo anelanelany 700 ka hatramin'ny 800 eo zany ny teti-bolam-panjakana amin'ny ankapobeny no atokana ho an'ny fahasalamana. Dia izay zany anisany anankiray nanosika ny vovonana hina niditra ao anatin'izay hoe andao isika anao haitaky anao plaidoyer mahakasika ny famatsim-bola atokana ho an'ny fahasalamana amin'ny ankapobeny fa indrindra hoe ho an'ny vaksiny amin'ny raha somary idirana antsipriany kokoa zany izay resaka fahasalamana izay. Tsara indrindra zany dia hoe Madagasikara mahatratra ilay 5,100 izay engagement ny ray sy ny tany budget 5,100 ny teti-bolam-panjakana atokana ho an'ny fahasalamana. Izay zany no anisany anankiray ihany koa hoe iasan'ny fiarahamonim-pirenena ny ahafahan'ny Madagasikara manatratra an'izay. Tsisy fampandrosoana azo atenaina anatina vahoaka marary sy marefo. Etsakilany tsy izay no laharam-pamehan'ny fanjakana eto Madagasikara raha tato anatin'izay enitaona farany izay. Naorina ireo hopitaly nantsoina hoe manara-penitra fa tsy arak'izay na ny fitaovana na ny isan'ny olona apetraka ampiodana azy ireny. Eo ihany koa ny sara-pitsaboana izay tsy natao ho an'ny sara-pampiam-bahoaka. Hatramin'izay variana tamin'ny zavatra hafa ny fanjakana na hatsiaro ho tara tamin'ny fandraisana andraikitra ka io tapa-kevitra anao ny grand rattrapage io ankehitriny. Tsy nametraka politika mazava hamahana ny olana ny famatsian-drano amin'ny faritra maro eto Madagasikara ny fitondrana ka fa olana vonjy tavanandro fondra no aroso amin'ireo fehim-potoam-piasana faharoa ireo hoy ny mpamakafaka politika. Tsy manana finiavana maha olana izao fitondrana izao fa manao fanandramana fotsiny ihany raha ny fanazavana ny alarana efson. Nivoaka tao anatin'ny tatitry ny filan-kevitry ny minisitra Androany hafanankantoavana ny fampidirana rano maika ao amin'ny komuna Ambonivohitra Alasora distrika Antananarivo Avaradrano. Raha ny hita nefa mbola maro ny faritra eto Antananarivo no miaina ao anatin'ny tsy fisian'ny rano izay tsy nahitana vahaolana hatramin'izao. Efa nanomboka tamin'ny fotoam-piasana tamin'ny voalohany no tsy nametraka politika mazava hamahana ny olana ny famatsiana rano ny eto Madagasikara izao fitondram-panjakana izao ka rary ny raha avonjy tavanandro hatrany ny vahaolana atolotra izy ireo hoy ireo mpamakafaka politika. Ny olan-drano mbola hitantsika mbola tsapantsika ny olan-drano ho an'ny faritany Antananarivo ireo toerana maro indrindra fa ireo toerana avo sy ireo toerana somary miataka Antananarivo dia hitantsika fa sahirana dia sahirana tokoa amin'ny resaka famatsian-drano ary tena mampitaraina.
ny zavatra tsapa aloha zany dia hoe nandritra n'ilay 5 taona teo aloha zany tsy nisy politika ny mazava mahakasika famatsindrano fisotro madio ao any tanàn-dehibe satria mariako fa tsy any Antananarivo renivohitra ihany no misedra an'io fa na ny tanàna tsara amin'ny Fianaratsoa sahala amin'ny Mandritsara sahala amin'ny Mahajanga dia misedra n'io tsy fampindrano amin'ny fotoana mafana io ary tsapa zany fa tsy nisy zany politika tena no entina natao tao anatin'ny 5 taona teo aloha satria raha nisy izay dia amin'ity 5 taona manaraka ity manamafy sy manatsara sy manitsy ny tsy mety ny tokony atao ankehitriny efa dia mbola vahaolana fonjitavan'andro na gestion d'urgence ny tena ataon'ny ministère an-drano ankehitriny fa tsy tena politika mazava fa matsin-drano fisotro madio ho an'ny mponina. Mahavita ny asan'ireo solombavambahoaka teo aloha hoy hatrany ireo mpamakafaka politika antony tsy navita aniteny sy nanisy ny politika ampanjakana ary tsy navita nametraka kiana ihany koa afavarina amin'ny adihevitra avy tsy manana vahaolana andrarenana ny orinasa Jiramaha izay efa ao anatin'ny fahasahiranana lalina ihany koa izao fitondram-panjakana ankehitriny izao tsy mbola misy vahaolana falazaina fa miankina amin'ny famokarana eny Mandrosiza ny famasina ny rano eto Antananarivo renivohitra na efa hita fa tsy maharaka aza izany. Malala hono eo amin'ny orinasa Jiramaha dia tena mampalahelo mihitsy orinasa mpanjakana satria tao anatina fotoana lava dia mpitantana mpisolo-toerana hatrany no teo zay tsapatsika efa miteraka olana izany an'io orinasa mpanjakana io nefa dia orinasa stratégique raha ho an'ny Madagasikara manokana satria tsy azo ataoko totoa ny fitantanana na ny fisiny satria ny fahampitehan'ny Jiramaha dia midika fa fahampitehan'ny fiainana eto Madagasikara mihitsy satria ny Jiramaha no mamatsy rano Jiramaha mamatsy ny angovo ka raha rava sy potika sahala amin'io ary miapotika ilay orinasa dia miapotika ihany koa zany ny fiainam-bahoaka izay ny fiantraikany ka ny vahaolana aloha hatreto tsika miara-mahita fa tsy manana politika mazava ny fanjakana ny amin'ny fanarinana ny orinasa Jiramaha fa mipetraka fotsiny amin'ny subvention ary mipetraka ihany koa amin'ilay asa fonjitavan'andro zay fanamboarana ny simba izay ny tena izy efa misy moa aloha zay ivony manoloana nisy afatapahany rano sy ny fitokonana etsy ero amin'izao nisy fampitomboana ny bonbonina amin'ny faritra maro no vahaolana natolotra ny fitondram-panjakana raha iverenana efa nanomboka ny taona 2024 no nanao izany politika izany izao fitondrana izao saingy tsy mbola nahavahaolana izany ary vao maika ny aina tao anatin'ny fahasahiranana ny vahoaka malagasy. Izao indray vao ametraka vahaolana aingana sy vahaolana maharitra momba uranio i Andry Rajoelina araka ny fanamarihana tao anatiny ny filan-kevitry ny ministra Omaly fitondrana izay tsy miaino sy mahatoky ny teknisianina malagasy izay fahanandroso sosokevitra antonany maro amin'ny famahana ny olana eo amin'ny Jiramaha. Izao rehefa ny teknisiana ny banky iraisam-pirenena no milaza fa mila fanamboarana ireo surpresseur mba isiny nisy pompe de secours vao niaino nisy fitondrany Rajoelina na efa elaza ireo teknisiana malagasy no nandro sosokevitra fa sy noenona. Manodidina izay olana samihafa eto amin'ny firenena izay hatrany dia mampanana saritra ny ray aman-dreny ny famelomana ankohonana amin'izao fotoana indrindra manoloana izao vidim-piainana sy tsy mitsaha miakatra izao betsaka ny fandaniana tsy maintsy atao ny vola miditra nefa kely ireo ray aman-dreny sahirana araka izany izy ireo indrindra amin'ny fampianaran-janaka. Mikaikaika ny sarababem-bahoaka manoloana ny vidanga ny vidim-piainana sy ny tsy fisiana asa amin'izao fotoana. Saika mirona amin'ny fivarotana sy asan-tsilika manoloan'izay ny akamaroan'ny olona eny ambany tanàna. Varobarotra eny Analakely any dia nefa izy indraindray tsy dia mahita vola satria ny fivonjonana ny Analakely manenjika be dia tsy mahita izy indraindray izaho mikaramara mamanasa lamba ny asako eto dia mifanampinampy eo izay roa satria tsy mahita izy dia mahita kely. Raha ny tena tokony ho ampy anay izao tokony hoe 100,000 isan'andro ohatra tsy hoe ohatra fa tena izay fa rehefa indraindray nefa tsy misy am-pelantanana 10,000 na ohatr'izany dia alefa aloha zareo tsy mihinana gotena hanina fa ohatran'ny hoe vary atoandro dia izay. Ny asa tsy misy, ny fiariana tsy tomombana, hetsekilany ny adity tsy maintsy atao. Tsy araka intsony ny fampianarana ny ankizy ho an'ireo ray aman-dreny sasany noho izay fahasahiranana lalina iainan'izy ireo izay. Mijanona tsy mianatra avy hatrany na alefa mitady asa ny ankizy raha ny fanazavana. Ny fidiram-bola anay tena hoe kely dia kely mivadiko tsy miasa fa gardien dia izay mba hoe
zio foiny olona mametraka latabatra na sarety zany no fidiram-bolanay satria fokotany nametraka ny teto dia nena zao a ny zanako farila tsy mianatra zanako faefatra tsy mianatra tsony efa mitady vola satria tsy ampy le fivelomana. Ao ireo tsy afa-manoatra ka voatery manala ny zanany any an-tsikoly. Ao ireo mametraka olona ara-pamehana izay fampianaran-janaka izay ka mampandefitra ny zavatra rehetra. Izany fa izy na sy ahina araka izay mampity azy ny fandaniana. Miatrika zava-tsarotra le ray aman-dreny zao mampiana-janaka. Anisan'izany moa tena mampiana-janaka fa tena efa tsy zakan'ny ray aman-dreny malagasy zao no mampiana-janaka amin'izao satria sarotra le fiainana dia tsy zakany tsony ny droit sy ny zavatra misy rehetrarehetra amin'izao. Za mananjanaka mianatra any amin'ny fanjakana. Ohatra zao zay mipetraka eto tany ava dia zanako mianatra any Mizilva. Dia zanako io zao classe de seconde fa tena le resaka faseraina zany eo amin'ny resaka déplacement. Izay zao amin'ny lafiny hoe frais sy ny sakafon'ny zaza zao dia fahita hoe midangana be zany ny fandaniana isan'andro satria tsy maintsy mitady 30 000 francs par jour zay amin'ny zaza anankiray io. Fanjakana daholo zanako mianatra dia mihetsy ampity tsy mianatra dia tsy mandeha tomobile na ohatr'izany tsy mandeha amin'ny frais zany fa eo amin'ilay ny sakafo indraindray le lany le cahier dia indraindray na iny cahier ray 100 page 700 viniara tsy hitanao ny goûter ny sakafo tsy maintsy andrehana kely. Tsy azo iantehirana ny fanjakana izay tsy hita izay nataony hanatsarana ny sosialim-bahoaka tao anatin'izay taona maro izay ho iatrany ireo ray aman-dreny. Mafy ny fitadiavam-bola ho iatrany ny fanazavana. Etsy andaniny izay kely azo mbola lasan'ireo olon-dratsy noho ny firongatry ny tsy fandriampahalemana. Pejy politika dia nafana ny fihaonana teo amin'ny kandida solombavambahoaka avy amin'ny kolektifan'ny malagasy ao amin'ny distrikana Avaradrano tarihin'ny kandida Ajo Andriananarivelo sy ireo mpiara-mikatroka androany tao amin'ny commune Ambohimankakely sy Alasora. Liana amin'ny raharaham-pirenena mitaky ny fanovana ny olom-pirenena ary nahitana taratra izany ny fahamaroan'ireo tonga namaly ny antso. Tsy diso anjara tamin'ny fitsidiana isaky ny commune tanterahan'ireo kandida avy amin'ny kolektifan'ny malagasy ao amin'ny distrikana Avaradrano ny teto Ambohimankakely. Raha ny fandaram-potoana tafatafa teo amin'ireo mpiara-mikatroka anatin'ny vovonan'ny kolektifan'ny malagasy fifanankarozan-kevitra sy fanomanana ny fiatrena ny fampelezan-kevitra no tokony ho tanterahana. Ny hovandalana izany noho ny fahamaroany ny olona tonga. Liana sy te-iainy ny vinanasa ny kandida ny kolektifan'ny malagasy izay tarihiny Ajo Andriananarivelo. Nanovan'ny fandraisam-pitenenana araka izany ireo kandida ho famaliana ny etaetan'ireo vahoaka. Nampahafantatra izay lahasa ho tanteran'izy ireo vantany voatonga eny amin'ny antenimieram-pirenena Tsimbazaza. Voalaza teo ilay rehefa tsy mety dia tsy mety fa tsy hoe no tombotsoa manokana dia lasa mety tampoka ilay izy fa rehefa tsia dia tsy fa efa misy zavatra fanapahana dia fanapahana ho tombotsoa ny be sy ny maro lalàna no atao ao dia lalàna zany iarovana ny malagasy aloha voalohany indrindra sy ny tombotsoa ny malagasy zay no ezahana dia zay no tanterahana zay no asa dia ny faharoa dia manara-maso ny fandaniana ny volam-panjakana. Zay tena zava-dehibe satria ny volam-panjakana volantsika menakavy ireo ka raha tsy arara-maso an'izany ary ijery ny fampiasana an'izany dia zao mahazo antsika. Voamaly zay tafahoana tamina ray aman-dreny teto amintsika teto. Voan'ny accident ozy izy le olona entina atao amin'ny hôpitaly. Zao ozy ny lazainy tsy maintsy atao opération. 1,500,000 ariary ozy izy no mitakiny tao amin'ny hôpitaly mila 1,500,000 ariary fa tsy mantana eto modiany mararina reo. Zany ve ny ety ain'olona hôpitaly mpanjakana volantsika mampiodina azy volantsika manakaraman'ny ao dia hoe efa tsy manam-bola zany dia eto modiany mararina reo. Dia eritreretantsika efa hisy fampandrosoana eto amintsika amin'izany toe-tsaina zany. Zay na tonga anay ao anatin'ny kolektif amin'ny malagasy ny antokony ara-ditao
sy ny lehibe anao tokotany hoe fihavanana ho an'ny fanovana. Fihavanana zany tsika malagasy tena manana an'izany, ary tsika raha tsy mahay mirahina dia tsy mahova ninnininy, tsy mahavaly ninnininy. Dia zay tena zava-dehibe hijoroantsika satria tsy mety zao zavatra zao. Farak zarazara partina mpandroso ao Madagasikara efa hely tsika ny lasa, efa hely betsaka izay zavatra ny zarazaraina teo izay fa miloatra zao ihany tsika menakary. Fa mila fanovana ifotony mihitsiny, dia zay ny fitsahana ty ifotony aty natanterahana azy. Nafana ny fiaonana atao amin'ny commune Ambomanga kely, fa tsy lasa tanja tamin'izay ihany koa ny teto amin'ny commune Alasoura tamin'ity androany ity. Fanovana ny olo-pirenena miandrandra vokatra azo tsapahitanana avy amin'ireo isotro vavazy mba ho lalàna hiaro ny tombontsoan'ny vahoaka malagasy tokoa no atolotra sy olaniana manomboka eto. Arosony mbavim-bahoaka ho sayan-doda-tabatra raha tsy laharam-pahamehana no andanian'ny fahefanam-panatanteraka ny volam-panjakana. Satria hitanay izany hoe tena miraraka tanteraka ny fiainan'ny malagasy indrindra atsakany hoe tanantsika vehivavy retim-pianakaviana reo zay mahatsiaro tena retim-pianakaviana tena mitady fanovana eto amin'ity avaradrano ity. Pasaingo izao kokosa zany mba iangavianay tany aminay mbola tsisy solombavambahoaka zany mbo tonga tany. Mandainga raha hoe nisy solombavambahoaka zany mbo tonga tany. Dia manarak'izay ny fanjifa aiza moa le misy atsika Ambomaintso Manajaka. Ny etaetanay kianjavaratra moa zany dia ny etaetanay rehefa ny fandripalemana zao aminay tena tsy milamina satria tantsaza hay ao ny akabezany ao tantsazy mpamboly. Ny rano fisotronay ao dia tena maloto zay manana loharano fa le fafana hividy an'le simonsy agna zany tsy mamy satria tantsazy zay miakatra eo zany vao mba misy hoe hinananana kely amidy any an-tsena dia tsy manana an'izay fafambidy zany zay. Za efa elany na olona teo tanety be kiandro nefa misy zavatra rehetra zay ataonay angatanay dia tsisy zava-bita mihitsy zahay. Etonay zany mbola maniry ny lalana fatakana ny popy mbola tsisy fahavitany zany ka etanao teo ianareo zay tsy mahay moa zay ny lalanareo fa fantatra fotsiny hoe ny maso ny tenanareo nafatarana ianareo dia ny angatana ianareo zany tompoko mba hanara-masy idinany tanety be kiandro mihitsy ijery ny zava-mihitsy. Araka izany tafapita tamin'ireo kandida solombavim-bahoaka avy amin'ny kolektifan'ny malagasy ny marary ny vahoaka eto amin'ny distrikana Avaradrano izay mahasolo tena ny vahoaka malagasy. Ity fotoana ity ihany koa izay nanentanana ireo olo-pirenena vonona hifanometanana aminy entina hampandresena ny kandidany fanovana eto Avaradrano sy manerana ny Madagasikara. Fanovana izay atomboka amin'ny alalan'ny fifidianana ka nanentanana ny olo-pirenena ho sarotiny amin'ity fifidianana manakaiky vahoaka ity tsy anaiky ny fanodinkodinana ny safidim-bahoaka. Ho an'ny Rampitso ny commune Ankadinandriana no hotsidian'ireo kandidany kolektifan'ny malagasy ao amin'ny distrikana Avaradrano izay taridy azo Andriananarivelo, Andriratavila sy ireo mpirailisitra aminy. Tsy mipetraka intsony ny mahatanitandalana ny Madagasikara amin'izao fotoana izao ary tonga amin'ilay fomba fitenenana hoe mivaraliana mihitsy vokatry ny fanitsakitsahana ny voalazan'ny lalàna indrindra fa ny lalam-panorenana ankilan'izay manao izay tiany amin'ny fampiarana ny voalazan'ny lalam-panorenana ihany koa ny HCC hoy ireo mpanao politika. Henri Florian no mitatitra ny andindiny izay. Raha ny zavatra hita amin'izao fotoana izao tsy mitamihemotra hatrany Madagasikara amin'ny fametrahana ny tanitandalana sy ny fanajana ireo zo fototra amin'ny fahalalahana ny fanehoan-kevitra. Tadiavin'ny mpitondra fanjakana ankehitriny ho tampenam-bavandray sy tsy ianao tariana commentaire ireo didy izay avoaka ny rafi-pitsarana isan-tokony ny mpanao politika, ny olo-pirenena, ny mpahalalahana. Raha toa ka ireto sokajin'olona ireto izay mahita fa tsy mifanaraka amin'ny tena voalazan'ny lalàna ny didy avoaka ny rafi-pitsarana isan-tokony ary voakasika izany ny ACC na ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana. Ny fanaovana commentaire na ny tari izay zo sy adidy ary marika ny mahatany demokratika ny Madagasikara no ho sakatsakanana indray amin'izao fotoana izao. Mampitombona ny ayainy maro hatrany izany amin'ny hoe tena hiasa araka ny tokony izy amin'ny fikirakirana ny voka-pifidianana tokoa ve ny ACC
sy ireo rafitra isan'ny tokony sa tsy zalazany filohan'ny ACC ny zavatra tiany atongavana ary ny fandrahonana sy ny hitako hoe fampitandremana zay ataony amin'izao akatoky ny fifidianana zao dia eto izahay dia maneho ny hevitray satria ny filohan'ny ACC dia manao faneho-kevitra politika fa tsy fitsarana satria izy mpitsara amaha mpiaro ny lalam-panorenana azy dia hevitra politika nefa no avokana ka izahay dia miteny amin'andriamatoa filohan'ny ACC fa tsy hainao mihitsy no horangory fototry ny afo ka hahatonga ny firenentsika isavoritaka ianareo natao mpanatanteraka ny lalàna ataovy mahitsy ataovy mazava ny fanatanterana zany lalàna zany fa tsy ianareo zay iankina ny firenena indray no manao zavatra tahaka an'izany azo atao tsara ny manakina ny membre-ny ACC na ny filohan'ny ACC fa ny olona tsy miresaka didina avoaky ACC fa zavatra ataonareo mihitsy ny fomba fiasanareo mihitsy no mampiaya ka mahatonga ny olona miteny hatramin'ireo mpitsara mpisolo vava manampahaizana iraisim-pirenena momba ny lalàna amin'izao fotoana izao izay samy miaiky avokoa sy amadonda tabatra fa tsy araka ny tokony ho izy ary misy mihitsy aza no mivoana amin'ny lalàna velona ny fanapahana avoaka ny ACC isan'ny tao anaty dokam-barotra vetivety isika dia miverina tao aorian'izay ao anatin'ny tapany faharoa ny fampahalalam-baovao. Sambatra miaraka mizaraka do araroty ny fianam-bidy amin'ny Fil Prime sy Wikif Max 4G sady mbola toloranay écouteur earbuds tellement ihany koa ianao ihainona mozika amin'ny fety miampy bonus méga isalfena amin'ny fotoana rehetra aza tara hatramin'ny 30 aprily ihany hitanao any amin'ny Telma akaiky anao. Taverina somatsara tanatin'ny tapany faharoa ny fampahalalam-baovao indray mamerina ny araba ary manasana ohatrany anaraka anoizantsika izay avy hatrany ary dia ny fihinanana ny malagasy rehetra sakafo ara-pahasalamana ao anatin'ny fahasahiranana indray no fampanantenana vaovao ampijirina ao anatin'ny politika ampanjakana raha ny fanazavana ny roso tamin'ny atrikasa famolavolana izany ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana sy ireo mpiara-miombonantoka. ho ampijirina ao anatin'ny politika ampanjakana indray ny fihinana ny malagasy rehetra sakafo ara-pahasalamana na tsy misy tanteraka aza hatreto ny fampanantenana rehetra izay hianatao toy ny fizakantena ara-tsakafo ny fampitomboana ny hafamikarana sy ny hamaro avy ny sakafo ara-pahasalamana izay ahitana voankazo trondro sy ireo sakafo mitondra singa maro sakafo ara-pahasalamana izay asika tsy hita ny akamaroan'ny malagasy antony miaina ao anatin'ny fahasahiranana tanteraka ny vahoaka amin'izao ary azara raha misy arapaka ao anatiny iray andro. Androany nanantanteraka atrikasa amin'ny famolavolana pakiaty amin'ny inanan'ny malagasy rehetra sakafo ara-pahasalamana ny teo anivon'ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana sy ny teo anivon'ny FAO. Nanamafy androany ankilany hanisy olotena ny FAO eto Madagasikara fa mbola misy atrandry ny kere amin'ny faritra maro eto amin'ny firenena. Mifampiakina ny asan'ny ministera amin'ny fiadiana amin'izany raha ny fanazavana ary tsy vitan'ny ministera iray ihany ny fiadiana amin'ny kere. Il y a encore de l'insécurité alimentaire. Mbola misy atrany tsy fanjari-sakafo ary manaiky izany izahay na ny tale jeneralin'ny fambolena sy ny fiompiana na izao fa mbola misy ireo faritra mbola ahitana izany ary mila miasa mafy isika amin'ny fanafanana izany. Ny zavatra tsara dia azo arenina izany raha miaraka miasa ny olona rehetra satria mifandray amin'ny zavatra maro ny fametrahana ny fanjari-sakafo et donc de la réalisation des objectifs.
araka ny tatitra navoaka ny FAO i Madagasikara no famitana ny laharana voalohany amin'ny tsy fampitsakafo raha tamin'ny taona 2024 sy 2025 maheriny ny 500 ny tany tsy fampitsakafo eto Madagasikara raha toka navita hanampiana izany ireo firenena afrikanina maro. Ohatra amin'izany i Somalia tamin'ny taona 2024 sy 2025 manodidina ny 80 ny tany tsy fampitsakafo ary i Madagasikara manodidina ny 70 niezaka ny mpitondra tany an-toerana ka navita hanampiana izany 10 tao anatin'ny 7 taona. Ny tombo 12 mahery kosa ny teto Madagasikara tao anatin'izay taona izay hatrany noho ny tsy fampiny ny politika mazava hitantanana ny firenena. Firenena maro aty Afrika no efa miroso amin'ny fametrahana politika amin'ny inanana sakafo ara-pahasalamana. Azo tanterahina eto Madagasikara izany saingy mbola maro ny ezaka mila apetraka raha ny fanazavana hatrany. Indray mbava makasika ny mety toetry ny andro dia ahina ny mety fiforonana ny rivo-doza ao amin'ny faritra avaratra atsinanan'ny Madagasikara ao anatin'ny 2 herinandro avy. Raha ny vinavina ny teo anivo ny foibe famantarana ny mety toetry ny andro androany. Itombo araka izany ny oram-baratra sy ny rotsakorana ho an'ny faritra avaratry ny nosy iny anomboka amin'ny herinandro avy izao. Christian Dimby. Aray masakaika ilay tangoron-drahona ahina vadika rivo-doza ao amin'ny faritra avaratra atsinanan'ny Madagasikara amin'izao fotoana izao. Hoy ny teo anivo ny foibe famantarana ny toetry ny andro androany. Ny 20 aprily hatramin'ny 15 volana May ho avy izao no ahina anakaiky an'i Madagasikara ity rivo-doza vao miforona ity raha ny vinavina hatrany. Marina tokoa misy faritra araha-maso akaiky ao avaratry Madagasikara ao amin'izao hatreto aloha mbola tsy hita mazava le faritra hoe eto ny poena eto araka izany dia arahantsika maso akaiky zany izy manomboka izao ao avaratry Madagasikara ao izy any amin'ny faran'herinandro any na amin'ny herinandro avy io vao hita misongadina zany zay tena hoe fivoarana zay mety isy any miatsika aloha ivadian'izy io ho rivo-doza na izany taty izany aza rehefa miforona izy dia ho hitasika miandalana eo ny mety ho fizotany sy mety ho lalany. Ezikilan'izay ihany koa noho ny fisian'izy io dia manamora kokoa ny fiforonana oram-baratra any amin'ny faritra avaratry ny nosy iny izy araka izany dia manana hitoetra indray ny rotsakorana any amin'iny faritra avaratry Madagasikara iny amin'ny herinandro ho avy io. Entanina zany ny ponina amin'ny faritra iny mba hiomana amin'izay mety ho fadratrahan'ny rotsakorana izay. Ilaina ny fiomanana mialoha sy ny fahamailona indrindra ho an'ireo faritra voasingana manokana amin'izany toy ny an'ny distrika Nantsiranana, Ambilibe, Nosbe, Ambanja, Vohimar, Sambava, Antala ary Andapa. Makasika izay fiforonana ny rivo-doza ao anatin'ny 2 herinandro manaraka izay. Tsy mbola nisy ny filazana fampitandremana saingy ilaina hatrany ny fanamafisana ny paikady ho an'ny fanjakana mikasika izay fiomanana mialoha isorohana ny fahavoazana mafy sy ny fiantraikany fandalovan'ny rivo-doza izay. Fanjakana izay hatramin'izao tsy mbola natafarina ireo takaitra navelan'ny rivo-doza farany teo no io tsy fisiny ny fiomanana mialoha io. Ny sokatra tamin'ny fomba ofisialy androany 20 avrily tetsy amin'ny MPE Nansandra ary tsy farana ratsy sy ny alahady 20 avrily izao ny tsena be ny fiompiana sy ny vokatra azo avy aminy na ny foire fepa andia ny 40. Etsika izay ahitana ireo karazana fampirantiana mifandraika amin'ireo vokatra maro samihafa afaka hanatsarana ny sehatry ny fiompiana eto Madagasikara. Tena toerany Daniela Minarso. Ho fampandrosoana ny sehatry ny fiompiana eto Madagasikara nosokafana tamin'ny fomba ofisialy androany tetsy amin'ny Malagasy Professionnel de l'Élevage na MPE tetsy nanisana ny hetsika tsena be ny fiompiana sy ny vokatra azo avy aminy na ny foire fepa andia ny 40 izay natao ionan'ireo mpiantsehatra eo anivo ny fiompiana, fambolena, ny jono, ny asa tanana ary ny tontolo iainana. Nampiavaka an'ity fahenina andia ny 40 ty dia ny fanandrify tamin'ny atao hoe PDE na plan directeur de l'élevage izay arahana amin'ny fanjakana sy ireo mpiantsehatra iraisam-pirenena amin'ny resaka fambolena sy fiompiana fa ho antsika eto toerana dia ao ny vokatra izay mampiavaka hatrany ny fepa toy ny vokatra tantely
ny akoamam-borona ny resaka fiompiana maro sy ambolena. Andro voalohany sy ny hetsika afa-po avokoa ireo mpandray anjara tamin'ny fampiratiana nandritra ity hetsika tsenabe ny fiompiana ity, hetsika izay manampy azy ireo amin'ny tontolo ny fandrarany. Manodidina ny 30 ireo trano eva misehatra amin'ny fiompiana sy fambolena, mandray anjara anatin'ity hetsika tsenabe ny fiompiana sy ny vokatra azo avy amin'ity, izay tsy farana raha tsy alahady fa 20 aprily ho avy izao. Andrasana orian'ny hetsika ny tombony ireo mpiantsehatra sy mpampiasa vola eo amin'ny sehatry ny fiompiana. Mifandraiky amin'izay fiompiana izay dia manomboka liana amin'ny fiompiana voromailala avy any ivelany toy ny pigeon paon, pigeon king izay fatao haingo zaridaina ihany koa amin'izao fotoana ny malagasy. Ireo voromailala avy any ivelany izay mora tehirizina noho izy tsy afaka manidina oharina amin'ireo voromailala izay fahita hatramin'izay. Manomboka miroborobo eto amintsika ihany koa amin'izao fotoana ny fiompiana ireo karazana voromailala vahiny avy ao Eropa sy Inde izay natokana hanaovana haingo zaridaina. Isan'izany ohatra ny pigeon paon, ny pigeon king sy ny maro hafa. Afaka miaina amin'ny toetany eto amintsika ireny karazana voromailala avy any ivelany ireny, ka ireo misehatra amin'ny fizahantany no tena manjifa azy raha ny fanazavana. Hatramin'izay ny resaka ny any amin'ny hôtellerie sy ny restauration sy ny olona manana parka ireny tena manjifa anazy. Ny fahefa-mividitsika amin'izao fotoana no efa tsy ahafahan'ny olona firy hoe misehatra be amin'ilay izy dia mividim-piainana miakatra dia lasa andro any ny olona hoe alaony kokoa misainvertir amina zavatra hafa nefa ny tsy manakana ho an'ireo olona manana fahefana misainvertir amin'ilay izy ihany koa. Oharina amin'ireo voromailala avy eto an-toerana tsy manidina itony karazana voromailala avy any ivelany itony ho hiatrany fanazavana. Mampiavaka an'ireo ireo tsy manidina. Io zany raha anao io trano io tsy alainy raha apetrakantsika teo abidinina dia asaina manidina midina io fa tsy tafakatra. Donc ny tena fahavalondreo zany zao dia saka sy ny alika izay ihany. Satria ireo raha batainareo eo dia asaivo mandeha fa mandeha fotsiny eo fa tsisy hoe sokafana dia maty lasa sady le vorona voavidiko indray aloha tsisy. Manomboka amin'ny 9 ariary hatramin'ny 5 tapitrisa ariary eo ny vidiny reto voromailala avy any ivelany reto eto amintsika raha nambaran'ireo mpiantsehatra amin'ny fivarotana sy fiompiana izany. Lafim-baovao hafa dia nanao fanambazana ireo olobe ao Toliara androany mitaky ny amitsorana ny zanak'izy ireo. Fanomezatsoa Soja Bernardin, coordonnateur des régions an'ny orinasa Jiramar, tsy mazava ny antony hitazomana azy amponja efa 2 volana izao hoy izy ireo. Tsy mazava ny antony nampidirana amponja an'Andriamatoa fanomezantsoa Soja Bernardin, coordinateur de région ny Jirama, ary efa taleny Jirama teto Toliara teo aloha efa 2 volana lasa izay. Favoritisme io moa no andikana ny famahana ny olany tsy fisianjiro sy rano tao manja raha ny fanazavana voaray raha nandefa solotena tany Antananarivo ireo ray aman-dreny teto Toliara. Ka teto dia nanao fanambarana izy ireo mangataka ny hamotsorana ny zanany. Aminao zahay monsieur le président, la zahay atoliara eto va mba misy fihantahantahanay aminareo amin'ny anakinay Soja fanomezantsoa Bernardin ino ty ola sy misy groupe tetoa ka la mangataka aminy zay ka mihantahanta aminy la maiky ka la mangataka an'izay zay ka diso ka hogadrare izay itongavanay ray aman-dreny mangataka azy eo ameo anay ray aman-dreny tia disoa fa zahay nangataka aminy dia zahay koa mangataky mba aboaky reke fa satria zahay ro diso fa zahay ro nihantahanta lafa tsy mety ty fisiana ampoly atoy satria zaza miasy anay iny anaky miasy anay tany misy olobe zao lay tsy mialy zaza ka inareo olobe angatahanazy ny fihantahantanay avao mikaiky anareo mangataky aminareo mangataky zay mba iboaha olo
izay lay fa tsy hoe vola raiky mainty maiky ty manja tsy misy jiro la andevasa groupe de ho gadra koa ty olo nanao azy tsy soa zay mangataky zahay tsy mitorindraty fa ananay io longotsikan'io angavianay mba haboake. Araka izany dia mitodika any amin'ny fitondram-panjakana ny ministerany fitsarana sy ny ministerany angovo ireto olobe an-tanà mba hijery izao raharaha izao fa na famotorana na fitsarana mbola tsy misy hatreto. Vaovao amin'ny faritra izay hatrany dia miantso ny fitsarana mba hampiatra ny lalàna araka ny tokony ho izy manoloana ilay raharaha fatesana an'izany ankizy ireo. Ny ray aman-dreny ilay tovolahy izay nisy namonta amin'ny fomba feno abiby natao farafangana nambaran'ireto fianakaviana fa ananan'izy ireo aya ho navandoza ilay mpampiasa io zany ankizy ireo izay efa eo ambany fanaraha-maso ny fitsarana amin'izao fotoana izao ary miandry ny fitsarana manaraka. Iray volana lasa izay nisy namono tamin'ny fomba feno abibina teo akaiky ny serana fiaramanidina atao farafangana ity tovolahy iray ity. Raha ny fantatra niasa tamina patron iray izay manao irony asa fandefasana vola ireny ity tovolahy ity ka nisy fotoana izy tsy nasa indray andro ka 4 andro taorian'izay no hita faty ity. Manana aya tamin'ny mpampiasa io zanan'io ireto ray aman-dreny ny tovolahy ireto ka nitorika io mpampiasa io ary navoaka ny fitsarana fa aray maso akaiky ity farany mandrapatonga ny fitsarana manaraka. Manao antsova amin'ny fitsarana araka izany ireto fianakaviana ireto mba hitsara radrariny ka tsy anaiky hovedim-bola manoloana ity raharaha ity. La hita ny fato moa da lasy ny ay nandeha migaragna zany anisy fatiny da nijery faty tagna ay da ireo zany da tena sy nandiha ndraiky tsy misy izy amin'ny fatiny zanako io da lasa ny nandeha ambany voly satria mahafasasaty re misy anay zanako ny asa amity agny evaly ny fitirianay le avy tamin'ny tribunaly da navoaky ny tribunaly didipisaragna da nizaka ireo tao hoe saiky zany mitogny raha fa gadra libre zany nataondreo anazy isanay mandraigny izy mipasy ny présidany manao président nitoranay izy amizao nitoroina hay toroiny tamin'ny polisy teny da nijy ngay laha tamin'ny sony polisy da nidiny da natao aketo tao hay da maromaro anisana aketo tsy todo tataraigny fa iay sy nagneky mesay gnagnefa gne volany satria ho teregna gnagnefa nyty volany ty kanefa zanakay maty vola 10 tapitisa sa agnefa iaho anaty ariary. Araka izany aray maso akaiky ity mpampiasa ity tovolahy ity ary ity farany izay efa nampiakatra ihany koa ny raharaha teo anivony ambaratonga ambony ka nangataka onitra mitentina 520 tapitisa ariary. Miantso ny fitsarana ampiatra ny lalàna araka ny tokony izy araka izany ireto fianakaviana ireto. Fianakaviana manodidina ny 12 tafo no ravitrandro atao amin'ny fokotany Ambalamaditra Antserakely Antsirabe io maraina io raha ny loharam-baovao azo tao ny antoerana efa nanajary nandritra ny 10 taona mahery ireo fianakaviana voakasiky ny fandravana ary manao antso avo amin'ny fitondram-panjakana araka izany izy ireo manoloana izao fandravana trano izao. Andrinirina nandria miarso Kolo Antsirabe. Tokony tavalora maraina teo io dia tonga teto amin'ny fokotany Ambalamaditra eto Antserakely atao anatin'ny komina Ambonivohitra Antsirabe ny vatany iray izay niaraka tamin'ny mpitandro filaminana anatanteraka didim-pitsarana raikitra amin'ny fandravana ireto trano ireto. Raha lohana ny vaovao azo tetỳ atoerana dia fianakaviana manodidina ny 12 tafo eo no voakasiky ity fandravana trano ity izay nipetraka tamin'ny tany mirefy 5 metatra toradroa na 50 ara eo. Tapoka amin'ny fandravana hoy ireo olona ravatrano izay nifampiresaka tamin'ny mpanao gazety ary efa nanajary teto amin'ity toerana ity nandritra ny 50 taona mahery ireto fianakaviana ireto. Zay tompoko mipetraka teto ty mamanay mbola tsy teraka zay no efa mipetraka teto mamanay nanorina trano tsy nisy ny teny tsy nisy nanakana hoe tsy mahazo manorina trano eo nareo amin'izao fotoana izao nefany dia tonga amin'izao fandravana trano izao no mahazo anay mianakavy 12 tafo zay no mipetraka eto efa 10 taona latsaka zay no mipetraka teto ary misy vavolombelona afaka mijoro mbola nahita nipetrahanay ray aman-dreninay teto hatramin'ny voalohany. Ny taratasy anananay aloha hatreto dia ny fandoavana etra tany nandritra ny fotoana mipetrahanay teto ny fanamarina amin'ny fokotany ihany koa hoe efa nanamainto milaly teto izay efa nanajary teto nandritra ny 50 taona mahery. Ny etaeta takinay tompoko dia tena ny olona manalana eto olona vahiny
dia nefa ny izahay malagasy tokony toetra sy olona eto amin'ny tany Madagasikara indray ve tompoko no anaovana tsindro azy lena ohatran'izao. Tena mampalahelo mahazo anay. Tsy hitanay aloha izao izay atao satria izao ny zavatra mahazo anay. Hoaizanay izao na mivola kely amin'ny fanahy trano aza tsy misy. Mijaly anay. Tany mipetrahana tsinona tsy voaera ivolana na salamizany fa efa mba mataona maro ny ajariana ny tany. Mbola kely mamanahy eo dia efa mipetraka teto nefa dia izao ny fahoriana mahazo anay. Nahoan'izay ny atao ohatr'izao nefa tokony hoe mba asiana izany ny fijerena amin'ny mahazo-olombelona. Manoloana izao fandravana trano izao dia manao antsova amin'ireo tompona ndraikitra ambony ireo mponina izay rava-trano teto amin'ity fokotany Ambalamaditra an-tsena kely ity mba hijery manokana azy ireo. Dia mba mitaraina izany izay tompoko no fizovaona mahazo anay izao satria tsy mba misy fampiomanana hoe mba mahazo dele kely izay mba homananay fa tonga dia izao mahazo anay nefa izay mba manana ankizy kely. Fa tena ny OIC zany tsy manaiky fa hoe didiny anazy dia tsy maintsy mefara fandravana ny entanay. Tsindriana etona tompoko fa misy classe d'examen zanakay ny mpaka BPC mpaka baka mbola ao anatin'izay ihany koa dia mba hisy fianarana hiditra amin'ny sainy zanakay ve amin'izao zava-misy izao tompoko. Tena miangavy izay hoe mba jereo akaiky mahazo anay. Ankilany dia nanazava ny vanontany fa manana taratasy mazava ny tompony tany ary ny ady dia efa ela no nandeha teo anivony fitsarana. Tondra fanazavana mahakasika ity fandravana trano ity ihany koa ny solotenany avy eo anivony orinasa izay tompony tany. Ray aman-dren'ireo olona reo zany ny asa teto amin'ny société Karmaly satria ny ambanivohitra lavitra any izy mipetraka dia io toerana io zany mba nametrahany azy. Dia rehefa tena mipetraka teo izy dia nalainy aby ny fianakavianany rehetrarehetra zany hiaraka hiambina azy teo. Dia rehefa tatio arina moa dia teo nandeha ny taona nandeha mivolana dia niteny amin'izay ny société hoe ilainay ny tany. Dia rehefa nitenenina moa zareo dia nisy kely ihany zany nisy zavatra ihany fanarahana dia tsy netaka zareo fa hoe anay io any dadabe anay an'izao dia tsy nety moa ny société fa hoe ilainay ny tany dia tsy nety izy fa tonga izy dia nitory dia zao izay zao ny hafarany hatraty amin'ny ambany niakatra hatrany amin'ny farany ambony. Araka izany dia fianakaviana manodidina ny 40 tafo eo no rava-trano teto amin'ny fokotany Ambalamaditra an-tsena kely Antsirabe izay mipetraka tamin'ny tany mirefy manodidina ny 5 metatra tora-droa na 50 ara eo. Amin'ny maresaka avy any ivelany dia mampitrotra sy anatony ireo mponina Israeliana manjatony ny horonan-tsary izay naparitaky Hamas ahitana tovolahy natao takalina aina milaza ny zava-misy iainany. Voatazona ny Hamas amin'izao fotoana izao marisarisa ho ireo mponina ny fametrahan'ny gouvernemanta Israeliana ny marimaritra iraisana ho fampitsora ny Hamas ireo takalina aina miisa 720 am'zato mbola voatazona any an-toerana anton'izay fihetsiketsehana nataon'izy ireo. Christian Dibno mitondra fanazavany amin'ny sariny France 24. Une courte vidéo est la preuve qu'il serait toujours en vie. Namoaka horonan-tsary tamin'ny tambazotra tserasera ny alarobirasa teo i Hamas ho fanamarinana fa mbola velinaina soamantsara ireo takalinaina Israeliana izay mbola voatazona any an-toerana amin'izao fotoana izao. Nilaza ilay tovolahy natao takalinaina tamin'ity horonan-tsary ity fa naratra mafy sy tapaka ny tanany nandritra ny fakana-keriny tamin'ny 7 oktobra lasa teo. Nisy ihany koa ny horonan-tsary izay nalefan'ny Hamas ho an'ny ray aman-drenin'ity tovolahy ity ary nilaza izy ireo fa afaka nitebitebiny mahita fa mbola velona ny zanany saingy manamafy ny amin'ny fahasalamany sy ny toe-batany. Reto farany izay manao antsova amin'ny mpitondra fanjakana izay mpifanandrana amin'izao ady izao mba hitady marimaritra iraisana sy hametraka fifanarahana amonjena ireo takalinaina mbola voatazona ireo. Taorin'io, maro ireo Israeliana tona nahita ity horonan-tsary navoakan'ny Hamas ity ka naneo fihetsiketsehana sy nilanja sorom-bavety teo anolohan'ny trano fonena ny praiminisitra Israeliana ho fitakinany marimaritra iraisana ho famotsorana ireo takalinaina ireo. Marisarisa amin'ny fanaovana ity marimaritra iraisana ity nefa ny lehibe mpitarika ny gouvernemanta Israeliana raha ny nambara mpitondra teny ny tafika Israeliana androany. Hatreto mbola nizato tamin'ireo takalinaina Israeliana no avitra soamantsara nanomboka tamin'ny volana Novambra farany teo. Raha toka mikatso tanteraka ny famoahan'ireo 720 am'zato ambiny izay voalaza fa maty ny 430 amin'izy ireo raha ny taremarika navoakan'ny Israely hatrany. Par le Hamas, dont 34 présumés morts.
mifanatra indray tomboky lasi tomboko vavy ny fiarantsika tato anatin'ny fampalalambavao tamin'nyty alina ity isaorana fenenao lanjo izany hatramin'ny farany sisy mametraka ny mandra-piona indray tompoka dia samy mitomba fahasoavana. Choisissez des matériaux sûrs pour vos constructions et votre foyer pour ne plus stresser. Batimax vous a présenté Nivabo. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.